ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika rehetra revako malala tratra ity alakamisy 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho anio dia ny boky ny Obadi mpaminany. Obadi andininy 7 ka hatramin'ny 120. Obadi moa tokraiana boky ny Obadi mpaminany. Andininy 7 ka hatramin'ny 120 aminaran'i Jesosy. Fa ao atelombohitra ziona dia isy izay sisa afaka ary ho masina izy, ary ny taranak'i Jakoba ahalasa ny fananany. Ny taranak'i Jakoba ho afo ary ny taranak'i Josefa ho lelafo, fa ny taranak'i Esau kosa ho vodivary, ary arehidreny izy ka ho levoniny, ary tsy sisa afaka ny taranak'i Esau. Fa Jehovah no efa niteny, ny any amin'ny tany atsimo no ahalasany telombohitra Esau, ary ny any amin'ny tany lemaka morontsiraka no ahalasany Filistina. Ahalasany tany Efraima sy ny tany Samaria izy, ary Benjamina ahalasany Gileada. Ary ny babo amin'izao zanak'Israely marobe zao ahalasany Kananita tany Zarefata, ary ny babo tany Jerosalema zay any Sefarada dia ahalasany tanàna any amin'ny tany atsimo. Ary izy mpamonjy miakatra ho any telombohitra ziona hitsara ny telombohitra Esau, ary ho an'i Jehovah ny fanjakana. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Obadi dia fohy de fohy le tokoraiany moa zany. Ary tsy tena fantatra mazava ny nahy Naoma nahy Obadi. Tsy tena fantatra mazava na tsy piripiainany hoe avy izy tsy tahaka ny hoe Isaia na Jeremia na tahaka zany. Fa mpaminany kely zay tsy tena fantatra ny mombamomba azy, ary mety ho solona anarana aza itony nentontony. Mety ho itsika satria tsy voatery ho zay. Satria dikany teny hoe Obadi dia mpanompon'Andriamanitra. Ary ilay faminaniana dia ireo mpivaofy ny testamenta taloha dia somary sahirana ihany ny mametraka hoe taiza ho aiza no naminaniny Obadi mpaminany. Ny akabeazany ireo zay naminany ireo zay mivaofy dia nilaza fa naminany nanodidina ny fahababoana i Obadi. Ary ny faminaniny Obadi dia mitodika manokana ny amin'ny handravana any Esau. Handravana any Esau. Marina koa handravana ny Edoma. Toviany moa Esau Edoma moa dia tsy afatsy akory fa taranak'i Esau. Ny handravana ny taranak'i Esau zany. Ny handravana ny fanjakany Edomita. Raha toa ka jerena raha tantara dia ny fanjakany Esau dia niankina tamin'ny fanjakany Israely. Nandritra ny taona maro dia nifampiankina izy ireo, ary saika teo ambany ny tamin'ny andron'i Davida dia saika teo ambany fandaminany ny fanjakany Israely ny fanjakany Esau. Nandro fahalemana ny fanjakany taranak'i Esau zany Edoma noho ny fandaminana zay ny herin'ny fiarovana nataon'ny taranak'i Davida na ny taranak'Israely, zanak'Israely na ny fireneny Israely. Edoma moa dia ankehitriny ny Arabia Saodita iny dia ateoriana zany rehefa tonga faminaniny Obadi dia mahery be ny afatra Obadi hoe oravana Esau. Oravana Esau ary noarina amin'ny afo sy ny lelafo ny taranak'Israely, ary noarina amin'ny vodivary na ny mololo kosa ny taranak'i Edoma na ny taranak'i Esau. Eritrereto zany hoe Esau hoarina amin'ny vodivary mololo, ary ny taranak'i Jakoba ambany Efraima zany ny Israely zany hoarina amin'ny afo. Dia fantatsika ny dikany hoe afo sy mololo. Fa nahoana kay no tena faminaniana mafy dia mafy, ary
to tsy nitsitsy mihitsy ny faminaniana Obadia ho an'ny taranaka Esaona ho an'ny Edoma. Tsotra ny votoatiny ry havako malala. Milaza zavatra roa zany. Ny nahoana ary no tezitr'Andriamanitra tamin'ny taranaka Edoma. Tezitr'Andriamanitra tamin'ny taranaka Esau tamin'ny Edomita. Nahoana ny dia handringana tsy sindra fo ny taranaka Esau izy eto. Nefa tokony araka mifanila vodindrina teo raha fanjakan'ireo. Tsotra ny antony ry havako malala. Ny voalohany indrindra dia izao. Ny taranaka Esau dia ny fanila hotsika teo tamin'ny taranaky tamin'ny Israely. Rehefa tonga ny fahorian'ny Israely, rehefa tonga ny fahorian'ny Israely ny zavatsarotra izay nahazo ny fanjakana atsimo no ny fandravan'ny Babiloniana azy, dia inona no nitranka? Nanao toetra tsy mendrika ny taranaka Esau. Nanao toetra tsy mendrika izy tamin'ny vanim-potoana izay naharesen'ny Babiloniana ny Israeliana, ny Israelita na sy fanjakan'ny Israely zany, dia nanararoatra n'izay faharesen'izay ny taranaka eto. Raha tsorina nanenjidresy ny taranaka Edoma, ny Edomita, taranaka Esau zany nanenjidresy. Resy noho ny kapok'Andriamanitra, resy noho ny famaizan'Andriamanitra, ravan'ny Tepoly, ravan'ny Manda, babon'ny Joda sy ny sisa rehetra tao anatin'izany, dia nanararoatra zany faharesen'ny vahoakan'Andriamanitra zany, faharesen'ny mpanompon'Andriamanitra zany ny taranaka Esau. Dia io kosa Andriamanitra fa hitsara ny mpanararoatra dia Esau, taranaka Esau. Ino avy ilay fanararoatana ary? Jehosa ny 10 amin'ny Obadia. Ny 10 dia izao. Manao hoe noho ny fampahoriana Jakoba rahalanao teo vasarokenatra ianao ka ho vongotra mandrakizay. Zany hoe noho nylay fahoriana nahazo ny taranaka Esau dia ny taranaky Israely dia izao tsy mba nalahelo, tsy mba nangoraka, tsy mba nitsetra noho nilay fampahoriana nahazo ny rahalany ny taranaka Esau. Rahalany inge ny taranaka Jakoba, taranak'olona mpirahalary io, saingy izao tao anatin'izany fizahan-toetra mamay zany ny taranaky ny rahalany, saingy izao tsy nanetsy-bolomaso azy ary tsy mba ory akory izy, tsy niombinaina akory izy, dia andradray aza nanararoatra mihitsy no babony aza tamin'ny fotoana sasany. Ny 10 dia mbola manamafy an'izany hoe tena voamaika ny doka tena aza ny Edomita noho ny resy, noho ny babo tao anatin'ny fahoriana ny Joda ny Israely, dia mibitaka Edoma, mibitaka ny rahalahany. Tsy vitany hoe nanenjidresy fa nanararoatra mihitsy ary faly aza taonanao hoe sakoa zay. Nandritra ny taona maro nefany dia niankina tamin'ny niankina sy niay any Edoma ny firenen'ny Israely. Saingy izao rehefa resy kosa Edoma, rehefa resy kosa Israely, dia io Edoma fa faly, nanararoatra aza, mibitabitaka nanao hoe sakoa zay. Dia tezitr'Andriamanitra, tezitr'Andriamanitra satria tsy tokony ho toetra ny antsoina hoe fianakaviam-be mpirahalary eo no hifanenjika no ho faly amin'ny fahavoazany sasany, tsy toetra. Ary tsy vitan'izany ihany fa izao rahateo koa tena mbola nandray anjara tamin'ny fandrobana mihitsy. Rehefa norobain'ny Babiloniana, norobain'ny mpanjana tany ny fananana sy ny olona matanjaka, ny fananana rehetra tao amin'ny fanjakan'ny Joda, isan'izay mbola nanararoatra nandray anjara tamin'izany koa, nandroba ny taranaka Edoma. Hoy izy 10 aza finaritra mijery ny andro ny rahalanao
amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy to azy, ary aza mifaly amin'ny taranaki joda amin'ny andro arigazana azy, ary aza manao teny miavinavina amin'ny andro fahoriana. Zany hoe io zany ny taranaky Esau fa faly vozay ary tsy vitan'izany fa nanararoatra. Andininy 17 miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza. Zany tena nanararoatra mihitsy. Zaraza valala vetsy io indromandro bavahady. Angalatra aza toka kitapo latsaka indray vo avela. Zany toetsaindrano no tafatoetra tao amin'ny fanjakana eto. Nanararoatra ny fahavoazan'ireo mpanolo-bodindrina aminy movatsy zay atao tsy zay hitatsika kehitreny amin'izao valana retiny zao. Misy olona sanatra indrina manararoatra mafy mihitsy. Olona sepotra ve no amarotana oxygène lafo vidy, aina eto ny resahana fa tsy hoe matériel hita masy fa aina. Misy mividy mivarotra oxygène anelankelatrano anetsiny anapitrisany vidiny. Misy nanangona fanafody de mivarotra zany anapitrisany vidiny. Io aza moa lay mba tambavy vita gasy kely EDM moa izy. Amidy roa mivoaka etsy mpivarotra roa alina, misy mivarotra telo alina vao etsy bite. Ary misy ara misandoka mihitsy manao zavatra tsy izy akory. Tiavako malala. Zany ingeo zany nge matezitra n'Andriamanitra amin'ny taranaka Esau. Manararoatra ny fahavoazany sasany. Manararoatra ny kapok'Andriamanitra sanatry nentina azo. Raha izay azo ilazana azy tamin'ny fanjakan'ny Israely. Dia ho avy Andriamanitra hitsara ny Esau. Ho avy izy. Avako malala mitandrina ilay toetra manararoatra, ilay toetra faly amin'ny fahavoazana. Ilay toetra faly amin'ny fahavoazan'ny hafa, fahavoazan'ny rahalahinao, fahavoazan'ny raitam-po aminao. Voizy noho ny kapok'Andriamanitra, noho ny taran'Andriamanitra, noho ny vizany toetra, fa aza mifaly amin'izany. Aza mifaly mangora, manana fitserana. Ary mihoatra noho zany aza dia amin'ny 12 dia jereo tsara, aza mamitsaka eo amin'ny sampanandalana amony zay afa mandositra ianao, ary aza manolotra zay sisa amin'ny andro fahoriana. Mbola tsy vitan'izany, tsy vitany hoe no babony Esau ny fananana, tsy vitany hoe nomehezany ny Israely, tsy vitany hoe faly izy nety amin'ny fahavoazan'ny Israely, fa izao koa zay nandositra nakany amin'ny tany ny deny vonoany. Izay nandositra nakany amin'ny tany ny deny vonoany. Zany hoe tena tsy namindra fo mihitsy, zara ny asa vonondrahalahany. Zara ny asa resy, zara ny asa kay tsy nadio fo ny taranaka Esau. Hay ny ara-monina teo izy fa netsara zay atsy fotsiny ihany, fa rehefa nisy fomba nahafahany naka ny fananana sy namono ny taranak'Israely dia mba nararoatra n'izany zavatra zany izy. Ary ny 14 moa dia mazava io, sy ny 17 tsy mba nanana fangorahana, tsy nanana fitserana. Tao anatin'ny ranomaso sy ny kikikan'ny Israely dia tsy mba nanana fitserana akory ity rahalahy. Dia vita ny sazan'ny Israely satria niodina tamin'Andriamanitra izy dia nikapoka azy Andriamanitra. Fa izao kosa nitodika izy, nitodika ny tompo tamin'ny Edoma, manao hoe ho avy tsara anao, ho avy tsara anao satria nanararoatra ny fahorian'ny namanao ianao. Tsy mba nampahery azy ianao tao anatin'ny fahoriana, tsy mba napitraka azy ianao tao anatin'ny fahoriana, tsy mba teo akilany ianao nefa ianao rahalahy, ary indrindra nalatsaka ho ara-ny ain'ny rahalahinao. Azako malalo mamperitreritra zany faminanianao bady zany amin'izao toetrandro ianantsika izao. So fa fitenin'ny tolo taloha hoe ory avamanana fangamba efa mba tsy zay tsontsika izao. Fa dia zay mihitsy ny toetran'ny Esau eto, toetran'ny taranaka Esau, ory avamanana, ory nandritra ny taona maro ny taranaka Esau fa nanana ny taranak'Israely. Ory satria tafita ny taranak'Israely men'Andriamanitra fitahiana. Fa avy eo koa nefa ny faly izy rehefa ory indray ny taranak'Israely, faly, avanory. So fa efa tsy toerantsika tsony angam'izany, tsy fantatra noho ny amin'ny filazantsara, fa izao iveriko ravako malala fa famperitreretana no antony izao faminaniana izao. Dia ndery avako malala tsy hakan'ny toerany taranaka Esau tsika, tsy zay ny toerantsika, tsika pino mihitsy
no sanatry ory hafa manana tsy tsika piny mihitsy ny sanatry ho faly ao anatin'ny fahoriany hafa tsy tsika piny mihitsy no sanatry anararoatra ny fizahanytoetra lalovany hafa tsy tsika piny mihitsy no sanatry hibitaka na tsy anoana na tsy ampahery ny havatsika izay mety azo pahoriana fa izao kosa ry havako malala inoko fa isika ny Israely eto isika no Jakoba enao no Jakoba enao ny taranaka Josefa enao lay afo enao lay lelafo enao no andoro ireo zay rehetra mpanararoatra enao no oenon'Andriamanitra vavaka hitan'Andriamanitra ny fangiry firiana hitan'Andriamanitra ny sentony fo hitan'Andriamanitra ny fangiry firiana amin'izao vanim-potoana izao hitan'Andriamanitra ny alaherinao ny fitototontonao ny findramanao vola rivotra anana fanafody ny filaharana ry ny tebitebiny amin'izay fanasitranana ny fifoazana maraina fereta tory amin'ny alina ny fitadiavana toka hitan'Andriamanitra ireny dia matoky fa ho lelafo ianao ho afo handoro ny tsy mety rehetra sanatria tsy mitovy fahakalana akory ity faminaniny ity fa mampahery kosa ry havako malala ireo azo pahoriana azakivy fa Andriamanitra ao mahita ny sentony fonao ho avy ny fotoana mbola andresenao iteneniny io manao hoe ao atendrombohitra io dia isy sisa afaka ianao zany andalo ny fizahanytoetra nandalo ny valana retina fa ho afaka ianao ary ataon'Andriamanitra kodi vato ary ny boky kodivy ny bokyny Ezekela mpaminany hanorotoro zany hoe hitondra ny fiainanao azakivy fa mahereza mandalo fizahanytoetra vetivety isika mandalo fizahanytoetra vetivety ianao fa izao mahereza fa ny tompony teny farany dia Andriamanitra mpandresy anao ny mpanararoatra avelao izy hoany zay manararoatra amin'izao toe-javatra zao avelao izy hoany Andriamanitra ihany hamaly zay rehetra ataon'ny tsiraray avy fa ianao kosa matoky mitoera araka ny teniny ny Abakoka manao hoe fa manao ny tongotro ny an'ny tiera vavy izy ka mampitoetra ao amin'ny avonako matoky fa na eo aza ny rofinarety na eo ny zavatraritra lalovanao zay zakanao ihany avelan'ny tompo fa miantso azy e tompo apio a tompo ampaherezo a tompo ataovy manana anao mandrakariva satria zany toetra tamin'ny vatokinanao dia azakivy raha mahita zavatraritra mety omezan'ny olona mety hoe mafy be ny lava tsiry afako malala ho avy ny andro ampamira-piratany tompo anao ho avy ny fotoana anehon'ny tompo fa miaraka aminao ary miandany aminao izy hoy izy tamin'ny Isaia mpaminany hoe indray mpimasomonja angeno afoizako ny oloko hoe indray mpimasomonja fa mandrakizay kosa no hitahiko azy hatrany amin'ny taranaka faramandimby lay Jesosy Kristy tompo zay efa namela eloko anao nisehon'ny fitiavan'Andriamanitra any amenao fofeny fitiavana hanananao faharetana amin'ny fifikirana aminy ary raha sanatria misy kristianina manararoatra ry havako malala dia aoka iova fo izy fa tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ivavaka isika tompo misotranao zahay sotranao noho ny amin'ny fampahirezanao fa ianao ny manafaka noarinao amin'ny afo noarinao amin'ny lelafo zahay mitory hafanana mitory fitiavana mitory fahazavana mitory fandresena ka na dia mandalo zava-mahamay azy zay dia mandresy dia ampaherezo zay tompo ao anatin'izao fizahanytoetra zavatsarotra lalovana izao ampaherezo zahay ary mivavaka kosa zahay ho an'ireo zay any amin'ny fiarahamonina manararoatra tsy mifanampy vangio ny fona izy ireny tompo mamindra fo amin'izy ireny ianao tompo aoka hovanao ny fona izy ireny ahifanampy ahifanoana ary ifampijery ao anatin'izao fahoriana lalovan'ny firenena izao dia manampianay rehetra tompo ary sitrano ireo marary ampaherezy ireo reraka ataovy matoky anao nisa tokantrano misaotra Jesosy Kristy mpamonjy eo fa azona hiantoka ny fitiavanao amen